Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny asa raha ny fanamarihana izay nentin'ny mpahay toe-karena Hugues Rajaonson. Ny zavatra hatao rehetra dia tsy maintsy mikendry ny fahombiazana hatrany raha ny voalazany. Ohatrany matetika izany ny malagasy variana amina zavatra ohatrany ivelany. Adin'ny malagasy fa ny fampandrosoana voalohany dia resaka asa aloha. Rehefa tsy miasa izany ny malagasy dia tsy afaka hanan-karena mihitsy, fa mieritreritra ny malagasy hoe vitan'ny manofinofy fotsiny manana otrikaina be lehibe dia lasa manan-karena firenena, fa tsy maintsy miasa no mampanan-karena ny malagasy. Noho izany tsy maintsy eo zany izay le hoe tia miasa ary mikiry amin'ny asa rehetra izay ataony ny olona. Fa manarakaraka an'izany eo anivon'izao tontolo izao dia tsy maintsy misy ny fifaninanana amin'ny firenena rehetrarehetra, dia tsy maintsy manana an'izay finiavana andresy eo amin'ny sehatry resam-pirenena ny malagasy, ny eo amin'ny lafin'ny toe-karena zany, ny eo amin'ny lafin'ny politika, ny eo amin'ny lafin'ny sosialy, dia tsy maintsy manenjika amin'izay hoe fahafahana mifaninana amin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Tsy maintsy izay le izy, fa raha tsy hany dia resy foana ohatran'ny football tsika, dia izay ny izy. Ka eo zany tokony voalohany miverina amin'le toetra izay efa nomen'ny Ntaolo malagasy talohantsika hoe ny asa no maha olona, dia tsy maintsy miverina amin'izay. Fa raha fa tsy miverina amin'izay tsika dia tsy ho tafavoaka mihitsy. Dia tafiditra ao anatin'izany zany ny zavatra atao rehetra zany dia tsy maintsy mikendry ny fahombiazana hatrany, dia tsy maintsy izay aloha mifototra, fa tsy hoe fampihavanana amin'ny olona samy olona, fa tsy maintsy ny malagasy aloha miverina amin'izay toetra izay hoe tena mitady an'izay fahombiazana izay aloha voalohany, fa raha tsy tafavoaka tsika.